votre enfant ady dia amin'ny fifanina lehibe indray la lasina vavamalala no iona amintsika amin'izao fotoanany izao a fa lehibe indray ny tenako tafahoana aminao eto androany ary dia manona fiadana tompo amintsika tsirairay avy a izay tratranso eto a amin'ity androany ty anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenina izay rano amin'ny fandarana andramoka izao a ny akiradio a ny mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana ary a ny groupe azay maresy a izay miaraka aminay a isan'andro isan'andro a manototosa an'izao fandarana izao dia fiadana tompony eo amintsika tsirairay avy ary matoky simino aho fa hifampaheto ndraintsika tsirairay avy reto a amin'ity androany ity ho anao zay vao tonga miaraka aminay eto androany dia teteny aminao hoe maritatra amin'ny farany a fa tsy kisendrasendra kory izao fatogavanao tonga eto izao fa za miny fa zavatra efa programan'Andriamanitra matipaika izao fatogavanao eto izao fa tsy kisendrasendra kory ary raha eto ihany ianao dia maharitatra amin'ny farany a eo amin'ny adin'ilay sasany eo ny rahantsika eto eno hiritsika eno fandarana eno toroteny eno famelam-pidarana ny toroteny dia ny firarianay dia mba tsy takany idiranao teto ny voanao eto fa raha kivikivy ianao miditra eto dia aheranao miala eto raha reradreraka dia atanjaka ara-panahy eny atanjaka ara-mofo mihitsy koa ary a ianao a raha miala eto velona indray ny fanaitenanao a hitombo ny finoanao a raha lasana vavamalala ka dia tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra fanomeravantsika rehetra izay fampaketo ihany koa dia androany niditra voalohany teto a dia raha nambavitsika iaina dia nitsodrano anao androany dia ho tahin'Andriamanitra taka ny tantanany an'i Josefa ny fiainanao a tena hoe atao anatin'ny fotoana izay tsy nieritreretin'ny olona intsony fa efa nisy zavatra nampahitana azy a dia tsy naveran'Andriamanitra tsy tanteraka teo amin'ny fiainana izany dia ananatra anao ny Andriamanitra ambadika zavatra izay mety lalovanao a dia ao ambadiky ny fiainanao fiazakazahana ataonao dia misy a fisandratana izay homanin'Andriamanitra ho anao eny an-dalana rehetra rehefa fitahiry sy fahasoavana dia tsy mba ho averan'ny tapitra sy ritra dia tahiny Jesosy koa raha nambavy Lovilitina niditra faharoa dia tahiny tompo a fiainana rakoto a mamia hitody rahony soa mamisirandry andoandry Lovilitina mami Kataka Razana Monika Berta tonga soa Fabiola Marijo Mami Rolianis Sandra Akonina Lantonirina Yama Nambiny Tsomakrina Erika Raka Koda Leoni Alléluia ihany koa Nambiny Tsomakrina hitody rahony soa artizana de Madagasikara Ranababilina Tsiriamboaramiel Jonatana tonga soa ihany koa Erika Raka Andoandry Tsiriamboaramiel Amboaratsiky Miangolaby Fareritovo Fontaine Lalanirina tonga soa Adrasika Patitsy Falrairitovo izy koa Fabiola Tina Rakotoarzaka Marijo Sandola tonga soa Geneviève Andriamananjara Ranabavy Mihaja Jesosy Mahery Bersava Maniko Mapionina Eliana efa nyteneniko teo Tisisorana ny amin'ny Jodrano Mapionina io zany le Jodrano eto tsy hoe kory ianona dia atao ohatr'izao fa efa misy zavatra vonona ao ambava zay mahajodrano ho anareo izay tafiditra voalohany dia mba manenjena areo raha pitso nareo mba tafiditra voalohany halleloia Eliza Tsiala Bersava Tina Rakotoarzaka Zizi Carla tonga soa daholo tsika mianakavy Zamina Soameva Eva Miora androany vitako teto Eva Miora tonga soa ianao dia faly be zay mandray anao maritatra amin'ny farany a dia mahazaho ery a tonga ho fahasoavana raha Eva Miora miloha zavatra rehetra aloha dia andaloantsika metraka ny fotoana ampelantanan'Andriamanitra hivavaka ho an'ny fandarantsika metraka ny fotoana ampelantanan'Andriamanitra dia misy vehivavy Arabo izy ity raha mba fantatra reny anarana efa tonga dia misoratra eny anarany fa dia izy ohatran'ny Arabo kely izay izy miaraka amin'ny saron-doha izy ny vavaka fanomboana amin'ity androany ity ndao ary izy ary zany raha fantatrareo
izy ny vavaka ho an'ny fanomboana am'ty androany ity ametraka ny fotoana eo am-pilatan'Andriamanitra satria tsy maintsy etsika am-pilatan'Andriamanitra ty fotoana ity mba hametrahantsika an'izany fotoana zany a mba ho feno ny fanatrehan'Andriamanitra tsy hisy ny fanelingelenana. Ndao ary a ametsika anazy ary a ny fitenenana tay tompo ranabavy a ndao ary tsika mialatsiny fa ohatra somary misy miraikitra kely foana moa zany rehefa manomboka de ialana tsiny be deaibe indrindra atsika za koa moa tsy mahazo mijanona tsy miteny satria misy ifandraisany amin'ny toritentsika rehefa mandeha rapitso le izy a raha vao mijanona tsy mitena de tapaka io rapitso rehefa anaty toriteny de tsy maintsy miteny foana mandra-piteninareo ary miandry kely tsika zafady Fabiola zanak'andapa moana fetarareo tsy hitanareo ohatry ny arambo kely zany izy rehefa am'le sary izy nitondratsika anatin'ny vavaka fanomboana am'tia androany ity tay tompo a ranabavy a Fabiola. Halleluia, tai Jesosy pastera mianakavy a, tai Jesosy ka tsirairay avy a zay mpanaraka tsy tapaka ity fandarana andramoka izao ity a na vavaka fiambenana de manona fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy a zay tratrantso amin'ity fotoanan'io zao a de voninahitra hon'Andriamanitra ireriany a. Halleluia, de mbola iaray vakoka tsika riavana malala metraka fotoana eo am-pilatanan'Andriamanitra. Ry Andriamanitra renay zay tsara indrindra renay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy anao fantatra tsara fa tsy nierinena tanjakay tompo malalo antozao anefa nirefy taminao noho ny fitiavanao sy ny famindramponao ka dia tonga eto zay Andriamanitra andeha ihany ny teninao andeha ihany ny hafatrao satria ilainay zany teninao zany sakafo ny fanahinay ary ny teninao dia fahasalamana ho an'ny nofony rehetra Jesosy a ary raha afaka zay no ny teninao sitrana zay no ny teninao velona zay no ny teninao ka dia ilainay mandrakariva zany teninao zany ary misy olona mbola eny an-dalana Jesosy malalo fa manisy mangitaeta teny zao afatra izao Jesosy malalo ianao Jesosy malalo no nafengana ny diany sy nafengana ny alehany mba ho tonga soamantsara amin'ity fandaharana ity mba afaka andre zao afatra izao fantatra tsara fa tsy kisendrasendra Jehovahandriamanitra natongana eto fa misy zavatra tianao ambara sy ampitenao amin'ny tsirairay afaka dia meteza anatanteraka zao fotoana izao Jesosy meteza hiasa mahery amin'ity fotoanan'io zao de tokoa Jesosy malalo ny mpanomponao zay amitina ny toriteny amin'ny teny fransay eo koa zay tondra ny teninao eo koa pastera zay amelabelatra ny toriteny eo koa zay tondra mbavaka amin'ny firenena Jesosy malalo ianao Jesosy malalo no komba izy re Jesosy ianao Jesosy malalo no ampiteny ny vavan'izy reny ary anendry ny lelan'izy re Jesosy mba hahafahan'izy re hiteny araka ny sitraponao ka dia meteza Jesosy malalo ia anatanteraka ny sitraponao eto amin'ity fotoanan'io zao izy re dia mpanompo tsy mahasoa ary izy re dia mialoka ao ambany volony elatrao ary tsy izy reny hita eto Jesosy malalo fa ianao ny voninahitro Jesosy malalo ny sandratra eto amin'ity fotoanan'io zao fa dia meteza Jesosy malalo anatanteraka sy hiasa mahery amin'ity fotoanan'io zao fa devolo sy satana mitady sy fifantohana amin'ity fotoanan'io zao dia vidiana sy roahina tsy anaketsina mpahefana amin'ny anaranao Jesosy Kristy aoka ny fanahinao masina no anatanteraka zao fotoana izao Jesosy ny fanahinao masina ny anjaka amin'ity fotoanan'io zao fa ny fo vato ampangingo tonga fo nofo Jesosy ny zavatra rehetrarehetra tsy araka ny sitraponao Jesosy ny zavatra rehetrarehetra tsy avy aminao Jesosy levony amin'ny rano Jesosy malalo zany arovony connexion ane Jesosy malalo mba tsy ho tapatapaka nitra fany amin'ny foibe Jesosy malalo levony amin'ny rano Jesosy malalo raha koa fa amin'ny rano Jesosy malalo zany zavatra rehetrarehetra tsy mitondra fifantohana amin'ity fotoanan'io zao fa dia miasa mahery amin'ity fotoanan'io zao Jesosy malalo misy matoky fa tsy ho sovery-ndalina Jesosy malalo teny zay efa fety fa hanampaka ambony tsirairay avy tahaka ny sabatra roa lela tafatsatoka ambony tsirairay avy ary ny teninao zay zaraina androany Jesosy malalo mba tsy ho hisy sovery-ndalina fa tafiditra lalina amponay ary makivaky anay tontolo andronay Jesosy fa dia misy matoky fa hazo hery zay rehetrarehetra eto Jesosy malalo tsy tahaka ny diranay teto ny alanay eto Jesosy fa samby hazo hery sy tanjaka fahasalamana avokoa zay tsirairay avy ka dia misaotranao zay Jehovahandriamanitra dia era sy lazary voninahitra dia ho anao reriany hatramin'ny indrindra fa ho mandrakizay misaotra re misaotra fanahy maso alleluia amen. Alleluia. Malama mihitsy ny vavany mitondra vavaka zava-dehibe
misaotranao ny amin'ny asan'Andriamanitra izay vitanao a misaotrany amin'ny tondranao-bavaka ny fandarana fa tena ilayntsika tokoa ny fitondranam-bavaka ny fandarana dia Andriamanitra manankarem-pahasoavana ne amaly fitianao a tsy zavatra kely akory re fa zavatra ngezabe a dia mahereza hatrany a tombozitra mitombo fahasoavana dia amaly fitianao ane a Jesosy. Halleloia. Izy koa mbola tsy narabaiko mialohan'ny hanomboantsika tanteraka Antonina Suzel, Erika, Verselina, Fity, Yango Andrina Solo, Yango Andrina Solo, Koda Leoni, Razana Monika, Niana Maheno Soa, Amboaratsiki, Tahin Jesosy daholo tsika menakavy, Tozo Mikael efa narabaiko teo, Jonathan koa efa narabaiko teo, dia misaotra anareo koa mankasitraka andry zareo a. Tahin Jesosy isika menakavy. Amafisiny any moa ny filazana fa amin'ny faharoapolon'ny volana isika zany hoe amin'ny herin'ny rapitso sy ny sabata sy ny lady dia hanao fivadikanana 3 andro isika menakavy iomanantsika ho fiomanantsika idirantsika amin'ny Pentecosta ankalazantsika ny Pentecosta amin'ny 15 volana Jona izay ho ankalazaintsika ao anaty Zoom sy aty atokantraminay. Ho anareo izay tsy tonga aty zany a dia ampidira anareo Zoom fa sur Zoom no Pentecosta antsika amin'ity ny fotoam-bavaka sy ny toriteny. Halleloia. Fa ny sabata kosa dia eto antsika ary ao anatin'izay koa tsika dia fandray toriteny a tenaitsika fa toriteny mety tokony ahery vaika ao anatin'izay fotoana izay. Radio antsika koa moa efa mandeha dia azagaga nareo rehefa pioniona azy nareo ndraindray misy mivadika ohatry misy miteny anglisy tamiko izay a fa veriny mitsofoka voaka kely nareo dia miverina mitsofoka anatin'ny site indray a dia miverina maheno a ihany a indray mino fa maro nareo nefa nianiko ato anatin'ny fianonan'ny radio tamin'ity androany ity a nanomboka maly izay fotoanany verenina nandeha indray a dia maherezatra ny hatrany fa ny tsika moa ny radio antsika ny anky radio dia tsy tapaka izy mandritra ny 420 ora anatin'ny 420 ora fa mandeha andro aman'alina dia mino fa anala fahanginanao sy hampahery anao indrindrindrindra izany indra-peo antsika izay angatahako mba isany loatreto indray a amin'ny voalohan'ny fandarana ohatrasany amin'ny faran'ny fandarana Aki radio point radio 1 2 3 4 5 point com zay le izy Aki radio point radio 1 2 3 4 5 point com zanatsoratra tanova tsy misy reny soratra na dia ray ary a zay a eo soratandra tojo ny lien afahanao mieno a ny onjam-peo antsika web radio dia tahiny tompo ary tsika rehetra andaloantsika eno anty iray ity a isorantsika raha navavitsika tiana Rakotarizaka mba nanolotra ny tery teo antsika rehetrarehetra tamin'ity androany ity ndao ary a dia minofinaritra dia aorianany tery ity a dia hitravatrany amin'ny tenin'Andriamanitra izay hoentiny anavavitsika mamia avany akoety a isika tsirairay avy ndao ary ho avy Jesosy a. Satria tanteraka avokoa izay nilazainao fany amparany any sy ny andro mahory izay elizay anefa tsy neninakory hoantsoantsonao ary tonite hoe miomana fa tsy maintsy tonga ireny fankehitiny anefa tao mahagaga miantsoantso mitomany midradradrada fa zahay zanakao Sadeso efa miara-miaiky fa ny fiverenanao indray no milefakaiky fa miandry anao zahay
zay misy natao batisa ho ianao novonjena ka miomana ry anao fa ho avy jesosy azavariny tsony nijiry fanalanao tazony fa tsy hotoy virijiny adala zay tsisy solitra fitaiza detara fa ho avy anelay papakatra ka miomana ianao rayakatra ka miomana ry anao fa ho avy jesosy azavariny tsony nijiry fanalanao tazony fa tsy hotoy virijiny adala zay tsisy solitra fitaiza detara fa ho avy anelay papakatra ka miomana ianao rayakatra satria tanteraka avoko zay nambaranao fa nambarana misy loza sy arety mandringy anariko ny mosa miantsoantso anao ariko ny te inisanefa tsisy gnaino akory re fankehitiny anefa to mahagaga miantsoantso mitomany midradradrada fa zahay zanakao sajeso efa miaramaiky fa ny fiverenanao indray no irefakaiky fa miandry anao zahay sy manatena fa zay misy natao batisa ho ianao novonjena ka miomana ry anao fa ho avy jesosy azavariny tsony nijiry fanalanao tazony fa tsy hotoy virijiny adala zay tsisy solitra fitaiza detara fa ho avy anelay papakatra ka miomana ianao rayakatra ka miomana ry anao fa ho avy jesosy azavariny tsony nijiry fanalanao tazony fa tsy hotoy virijiny adala zay tsisy solitra fitaiza detara fa ho avy anelay papakatra ka miomana ianao rayakatra Alleluia. Isaorantsika n'Andriamanitra zany izy zany a alao miomana fa efa ho avy Jesosy. Alleluia. Ary zany le ataontsika eto androany tsy ala voly ihany a marina fa ifalifalitsika eto satria entony mba fionatsika mianakavy kely rehefa vita ny tontolo androtsika fa ny ataontsika eto a dia aza dininao fa miomana ho amin'ny mandrakizay a miomana ho amin'ny fiavian'i Jesosy a izasy anao zay ho ela elbetina tahin Jesosy a dia izy koa mbola sy narabaiko tao ambony tao andreny Jesosy zay rehefa narabaiko lovilitina tahin Jesosy a Claude Ravelarso dia sika mba mbola tsy voaravako teo a tahin Jesosy anareo a isika tsirairay avy. Alléluia. Tsara ny hira
isaorantsika an'Andriamanitra izany misaotra ny teny Rakoto Zaka fa izy moa zany averiko ny nanolotra antsika niniry iny ny tenin'Andriamanitra ary tsika ny tenin'Andriamanitra zay raisintsika eto androany dia raha antsika amin'ny anabavintsika mami mino fa tao anatin'izay zay efa naka toerana tsara ianao naka baiboly ndao antsika iano hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra dia mino finaritra vita moa ny torotenina dia mivelona tena taka mahazatra mamelapelatra ny tenin'Andriamanitra tahito ranavavy mamia anao ny fitenenana Ai Jesosy pastera dia faly miarabantsika rehetrarehetra an'izao an'izao dia manona fiadaran'i Jesosy eny ho antsika tsirairay avy izay manaraka vavaka fiambenana amin'izao izay jery tenin'Andriamanitra isika ny tenin'Andriamanitra izay jerentsika dia hitantsika ao amin'ny bokin'i Jakoba toko voalohany andininy faharoa sy fahavalo Jakoba toko voalohany sy faharoa fahavalo raha miara mahita dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy dia raha laiko ataovy fifaliana avokoa raha iharan'ny fakapanahy samihafa ianareo satria fantatrareo fa ny fizahan-toetra ny finoanareo dia mahatonga faharetana ary aoka ny faharetana isasa tanteraka mba ho tanteraka sy tonga ohitra ianareo ka tsy hisy tsy ampy na inona ary raha misy ianareo tsy manam-pahendrena oka izy angataka amin'Andriamanitra izay manome malalaka ho an'olona rehetra sady tsy mandatsy ary dia homena azy izany nefa aoka angataka ny finoana izy ka tsy hanahana akory fa izay mihanahana dia toy ny olon-dranomasina entiny rivotra ka atopatopany fa aoka tsy hanampohandray ny zavatra mitoko izany olona izany olona nororosaina izy miovaiova amin'ny alehany rehetra halleluja raha reanadasy raha vavy eto tenin'Andriamanitra ampaherentsika ho antsika rehetrarehetra tsy ankanavaka eto tenin'Andriamanitra mampaherentsika raha misy fakapanahy mihatra amintsika na fizahan-toetra aoka orasantsika ho fifaliana avokoa izany rehetrarehetra izany tsy fantatro ino ny fizahan-toetra mety lalovinao amin'izao tsy haiko ino ny fakapanahy izay mihatra aminao amin'izao fa ny fakapanahy tsy mitsahatra isanandro izay mitady anakivikivy antsika zanak'olombelona fa zao aleontsika tsy ala amin'Andriamanitra aleontsika hatoky an'Andriamanitra ary eten'Andriamanitra aoka ataontsika fifaliana izany rehetrarehetra izany tadidiko tsara tamin'ny fotoanan'izaho vao Roso Batisa tamin'izaho Roso Batisa tagnaty hafanam-po be tena nangetaheta tsy misy ohatry izany Roso Batisa naniry fatratra ho anisany ho zanak'Andriamanitra anao batisa amin'ny fibebahana dia tamin'izay rehefa voniny tsara za tena nangetaheta iroso tonga fotoana amin'izao ny andro anaovana batisa niteny tamin'ny patronko za hoe anao batisa za patronko zareo mo finoana silamo tsy dia miraraha ohatra momba antsika kristianina ratsy ny patronko tamin'ny voalohany izy naniky mbola tsy narino ny andro toko andeha ihany ko ny anaovako batisa naniky somantsara izy izy nitety aminazy zany indrindra no agnatitra anao any amin'ny rano izy faly be za Jesosy eo misaotra anao ategna faly tena faly ambony be fa tsy andriky ny andro zay irisoko ny batisa tamin'izany rehefa tonga ny fotoana ohatra mare za iroso ny batisa ohatra androany tezitra be niova tamiko le patronko tezitra be izy niteny ratsy tena niteny zay niteny ratsy tezitra foana izy miteny aminazy zavatra kely mahatezitra azy fa zao foana anatin'ny saiko
na ahoana, na aneky, na tsy aneky, na ho afakasa, tsy maintsy vita ny batisako raha mpitso. Na tsy amin'ny karama, na ho tapaha ny andro zay andeha, ny andro tonga ny andro zay andeha anaovako batisa hoe ana tsy niasa fa alagna karama, tsy magnino zany, zay foana tanaty saiko fa tsy maintsy vita ny batisako. Alleluia. Dia tonga ny fotoana mo nandeha somatsara, izy mo testy fa za koa efa voniko tamin'izaho nijoro tamin'ny finoko hoe tsy maintsy mandeha. Amin'izany mety ndraiky somary kivikivy amin'ny maha-olombelo satria tena voateniteny ratsy mary. Fa zao foana tanaty saiko Jesosy io tsy maintsy vita ny batisako. Alleluia. Nandeha tamin'izany fotoana zany za sy raha vavy-sandola moa niaraka nagnano batisa, andro ray nanaovana batisa ho azy mbola tsy mahalala. Dia zay moa nandeha taxi, zay koa fa nandeha taxi zanana tena tsisy nisy vola tamin'ilay fa vola kely ale tsy tinonona fa manana baraka. Fa za mieritreritry fa tamin'ny ravavy-sandola nisy vola, ary ravavy-sandola koa nanatena tamina izy koa tsisy voasary tsisy vola zay. Fa za koa nisy vola kely tsy ampy frena, za tsy ampy frena sy ravavy-sandola zay e vola tampelatana fa nandeha. Fa misaotra an'Andriamanitra fa tsy to direct vola nangatany chauffeur fa tonga soamantsara tany. Rehefa tonga tany tamin'ny rano zay anaovana batisa, retsy koa ny rano, tsy kanikanalindrano zay ny riavana, tsy hoe dia mieritreritra hoe kanikanaly na hoe ino rano amin'ny tsy haiko amin'ny piscine, tsy tamin'ny piscine ny riavana fa tamin'ny ranomasina. Ranomasina ny ritry, mety tsy mino anatenenany an'izany fa zay mihitsy tena ritsy ny masonay io, nahita fa tena ritsy ny rano zay andeha anaovanay batisa. Ranomasina riavana amin'ny toerana zay nalehanay, ritry tsy misy rano. Zay le fakapanahy. Jesosy io inona ty tena hoe gaga be, tena nahandalo hady, nahandalo fizahan-toetra, tena hoe vita sa tsy vita, te moa zahay. Ny chauffeur moa fa tezitezitra koa ny chauffeur hoe satria izy moa taxi izy, atsika mafantatra taxi tsy dia maro zegny tsy haiko ataoko milaza azy hoe magnindry fotoana be zegny izy, zegny tena izy magnindry fotoana be. Zay amin'izay mbola mitady hevitra hoe inona no atao, aleo andeha hitady toerana hafa. Dia nandeha tamin'izegny zahay. Rehefa nandeha zahay dia tonga tamin'ny nisy lela lavabe zay, ndrafitra taminay koa nanakina zay hoe oaisanareo izy taminay. Zahay andeha amin'ny toerana zay misy ranomasina. Dia nagnontany zahay koa lehilahy hoe are veza, aiza toerana misy ere, zao fianarana ny patronareo, aiza taratasy momba re, tena fahatahorana, tena natahotra be za sy ravavy-sandola tanizany. Tena fizahan-toetra fa zao foana tanaty zay tsy maintsy vita ny batisanay na ino kidona na ino kiatra. Fa misaotra an'Andriamanitra, nandeha tamin'ny toerana hafa zay nandeha tamin'ny toerana hafa dia tsy ritry ny ranomasina, tena rano mahafinaritra be dia nijiky tazay vita soamantsara ny batisa. Alleluia, voninahitra ho an'Andriamanitra. Tena zay le fizahan-toetra, tena nandalo hady ry havana, tena nandalo fakapanahy raha tsy Andriamanitra, raha tsy haiko fa tena zay no izy. Fa tena Andriamanitra mampahery antsika. Fantatra rehefa ny fizahan-toetra ny finoana dia mahatonga faharetana. Tena marina ten'Andriamanitra ry havana. Rehefa misaintsena an'izany zavatra rehetra izany za, rehefa mieritreritra an'izany tena ambony be ny finoko ry havana. Tena Jesosy io tena sitraka mihitsy no tena safidinao mihitsy, tena sitraka mihitsy no nanatonoko teo anatrihanao. Tena takatra na tamin'ny androny Jesosy io, tena azona tamin'ny fotoanany Jesosy io satria raha tsy haiko ilaza zay le fakapanahy, fa mahatonga raha kivikivy za, raha mandalindala hady za, mieritreritra zany rehetrarehetra zany.
Ary mahatsara an'Andriamanitra dia hotsarotsaroa misy fotoana tegna kifikivy dia tsarotsaroan-tegna niady zay nilalaovan-tegna. Za taloha nanan'izao nanan'izao. To direct mahery in-tegna, tsy te hihemotra ary tegna tanteraka ny tenin'Andriamanitra. Mahatonga faharetina zao za mbola mijoro tsara ary mbola tsy manaheritreritra hiverin-dalana sanatria ary tsy hiverin-dalana mandrakizay raha mandra-pahavian'i Jesosy eo amin'ireo ny lanitra. Amen. Ary tegna ho tonga ohatra ianareo ka tsisy tsy ampy na amin'inona na amin'inona. Antsika rehetrarehetra izay mandala ady mijoro vavolombelona hitonga fampianarana ny hafa ry havana, hitonga ohatra amin'ny hafa. Azakamo hijoro vavolombelona, azakamo hampahery ny namantsika fa tonga ohatra eo anatrehan'Andriamanitra isika. Ary misy ianareo tsy manam-pahendrena aoka izy angataka amin'Andriamanitra. Mety misy amintsika tsy manana fahendrena. Fahendrena moa ilaintsika mpanompon'Andriamanitra. Azontsika atao ry havana ny mangataka amin'Andriamanitra. Azontsika atao ninina. Azontsika atao angatantsika amin'Andriamanitra. Andriamanitra tsy misafidy hoe tsy mety zao ny angatanareo fa ninina zavatra kasaintsika azontsika atao. Alohantsika mety mbola tsy manana fahendrena be isika, alohantsika angataka amin'Andriamanitra fa izy manome malalaka. Izy manome malalaka ho an'olona rehetra sady tsy mandatra. Andriamanitra ry havana tsy mandatra atsika. Andriamanitra manome malalaka atsika ninina zavatra angatantsika. Ninina ino zavatra mampahory anao ny fiainananao. Fa aza mitady toerana lavitry, aza mieritreritra zavatra lavitry fa mangataha amin'Andriamanitra. Angataha ninina zavatra tianao angataha. Fa nefa aoka hangataka amin'ny finoana izy ka tsy hanahana. Raha hangataka zany itsika, aoka hangataka amin'ny finoana. Aza mihanahana, aza mirorosaina. Matetika moa tsika magnan'izay. Atsika mangataka, vavantsika tao moa tegna malaky be mivolagna, malaky miteny be vavantsika nefa ny fontsika tsy ataontsika amin'ny finoana, tsy ataontsika amin'ny fontsika ny zavatra angatahana. Mety tsy mivaly zany satria raha mangataka zavatra atsika tsy ataontsika amin'ny finoana dia zavapoana tsy henon'Andriamanitra. Mila manana finoana aloha ka nangataka azy. Mila manana finoana na hoe tsy maintsy azoko zay. Fontsika koa mila miandry valim-bavaka iny. Mila miandry. Mety misy zavatra angatahana androany, tsy mivaly androany, aza monimono magnametsy an'Andriamanitra hoe za nangataka an'izao ary zay no tegna mahagravy atsika olombelona. Mora mimonimono niany na nangataka tsisy menaka taminahy. Tsy nahazo to direct mimonimono Andriamanitra manao an'izao, Andriamanitra manao an'izao. Atsika ry havana tsy tompon'ny fotoagna. Atsika tsy tompon'ny fotoana. Andriamanitra manana fotoana. Izy manana ny lerany. Ary mbola Andriamanitra koa mandamina ny lerantsika rehetrarehetra. Atsika tsy afaka andity, tsy afaka morseho azy hoe tsy maintsy Jesosy, tsy maintsy emena azy zay. Mangataka vady ianao, mangataka zanaka na tsy maintsy be kibo za androany, tsy maintsy mahazo vady za mare. Tsia, anao mangataka Jesosy io, mangataka aminao za. Anao mafantatra ny fotoana. Fa Andriamanitra tena mihaino vavaka. Za tegna manaiky, tegna mihaino vavaka Andriamanitra. Ary tegna mamaly vavaka raha tena entina fotoana. Ny vavaka zay angatahana tena mamaly vavaka Andriamanitra. Fa miandrasa. Tsy voatery zavatra angatahana androany, mivaly androany. Fa iarety foana, Andriamanitra manana fotoana. Mety afaka un jour, mety afaka un mois, 2 mois, 1 an. Magnan'igny ry havana. Fa andraso foana. Fa tsy tian'Andriamanitra olona mirorosaina. Olo mora miovaiova tsy tian'Andriamanitra. Raha matoky ianao dia matoky. Aza mirorosaina, mora mononmonina, mora mongono tahaka n'olona tsy manana an'Andriamanitra. Alohantsika ataontsika fifaliana ny zavatra rehetra izay miatra manomboka androany. Ataontsika fifaliana
zavatra rehetra izay mitranga amin'ny fiainanantsika. Ataontsika fa entintsika amin'ny faharetana, voninahitra ny eo an'Andriamanitra. Halleluja, amen. Halleluja. Isorantsika an'Andriamanitra, tena mankasitraka indrindra andranam-paharintsika izay nitondra ny ten'Andriamanitra, fanambavy mami, misaotra indrindra, ary Andriamanitra manankaream-pahasoavana ane amaly fitianao ranabavy. Tena resy lahatra hoe tsy mba ho avelan'Andriamanitra verivery maina akory izao asan'Andriamanitra izay ataonareo izao, fa onerany ary amaly fitianareo izy. Dia misaotra indrindra ranabavy mami, dia maherezatra any dia ho tahin'Andriamanitra ianao mitombozotra mitombo fahasoavana, dia Andriamanitra manankaream-pahasoavana no amaly fitia anao, fa nenay fisaorana no azo izay atao anao ary dia tahin'ny tompo. Misaotra anareo rehetra ihany koa mankasitraka azy satria ny fankasitrahana izay ataonareo dia reny no solika entin'ireo ankizy ireo miainga, mampahery andry zareo, mampafana ny fony dia amin'ny ray volana sy tapany, satria fa ray volana sy efa ela ndray zao vao miverina mpitolo eto amintsika, efa me mitombo ihany isan'ny mpitolo teny eto amintsika. Isorantsika an'Andriamanitra fa misoko miadana, misoko manginao me mitombo tsikelikely atsika. Isika zao raha ohatra ka tsisy ny fiovana tahin'Andriamanitra tsika rehetrarehetra dia tsy ho ela amin'ity volana ity tsika dia hisy batisa tsy anankiray fa mety anankiroa, mety anankitelo ho ataontsika ka reny ankizy vita batisa reny dia mazava ho azy hiditra ho tezaina ao anatin'ny groupe izay maharesy dia hiofana ho mpitory-teny dia tsy maintsy hitombo ihany isan'ny mpitory-teny. Ka ny tanjona moa dia ho Jesosy ataovy mpianatra ny firenena rehetra dia ny tanjona itsika rehetrarehetra ireo mihitsy ary no tafiditra natazany hoe groupe izay maharesy hiditra lalina amin'ny fanaovana asan'Andriamanitra izany, satria izany ny ahafahana mitahiry atsika tsirairay avy. Saotra anareo mankasitraka azy dia maherezatra any ranabavy mami, fa dia mahafinaritra be tokoa ny tory-teny. Za aloha dia nankafy mihitsy takanareo tany atokantrano tany ihany, dia mankasitraka indrindra. Episty nosoratan'i Jakoba any amin'ny Jakoba toko voalohany. Ity Jakoba ity dia hazavaina antsika, misy zavatra fangaron'io ilo mantsy indraindray. Misy mpianatra Jesosy atao hoe Jakoba izay rahalahin'i Jaona, izay anisan'ireo telo lahy akaiky ny fon'i Jesosy, dia Petera sy Jakoba sy Jaona, na koa hoe Jakoba sy Jaona ilay tenenin' Jesosy hoe zanabaratra, satria ny teny tamin'i Jesosy hoe raha tsy miheno anao ahoana sao dia andatsahantsika avaratra. Fa tsy ny Jakoba iny ity Jakoba ity. Iny Jakoba iny nampiavaka azy dia iny ny mpianatra maty voalohany tamin'ny mpianatra. Izy ny martyra voalohany finoan'i Herode. Fa tsy iny akory ity Jakoba ity, fa ity Jakoba ity dia mitovitovy tantaran'i Paoly ihany. Izany hoe olona tsy nino an'i Jesosy. I Paoly fotsiny nahafa azy, Paoly tena nanenjika sy namono mihitsy ny mpianatra Jesosy. Fa ity Jakoba ity dia olona taty aoriana tonga mpino an'i Jesosy taloha kelin'ny Paoly fotsiny. Izy roa rehetra zany nitaraiky tany aoriana tany. Izy rehetra nitaraiky tany aoriana tany. Saingy rehefa tonga ny fotoana dia nino an'i Jesosy izy dia nihazakazaka izy ary anisan'ny nampiavaka azy. Izy le nitory tamin'ny olona le niteny tamin'ny olona oka ianareo mba ho mpiaino, tsy ho mpiaino mpanadino fa mba ho mpiaino mpakatoa. Halleluja. Anisan'ny nitovitovy fampianarana tamin'i Jesosy ihany izy, ary dia tena nafana fo tokoa. Ity Jakoba ity anisan'ny mampiavaka anazy dia izao olona mpandohalika be mihitsy izy, olona mpivavaka, olombavaka mpandohalika. Dia ny lohaliny misy kitro ohatran'ny rameva, izay no nampiavaka azy. Ilay apôstôly misy kitro takan'ny rameva ny lohaliny, satria maninona ny lohaliny? Mandohalika foana izy, tia mivavaka, olombavaka. Tsara aloha manazava izay mba tsy hampagaroantsika, tsika moa sady mianatra ihany eto, fa tsy Jakoba sy rahalahin'i Jaona koa izy ity, fa Jakoba isaky taraiky
any amin'ny Korintana voalohany nge voavakitsika voaingany zany fampahafantarana fotsiny ty fa tsy toriteny akory fa hitra amin'ny toritentsika avy eo. Korintana voalohany toko 5:12 izy reny lazain'ny Paoly hoe Korintana voalohany toko 5:12 andininy fatelo fa natotrareo isan'ny zavatra voalohany indrindra ilay noraisiko dia zao Kristy maty no fahotantsika araka ny soratra masina dia nalevina natsanga tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina. Andininy fahadimy ary niseho tamin'ny Kefasy izy Petera zany dia zay vao niseho tamin'ny 12 lahy koa reo le 12 lahy aory Jakoba aory Jaona aory rehetrarehetra niseho tamin'ny 12 lahy dia rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny rahalahy tsy omby 500 koa izy ny akamaroany teny reny dia mbola velona mandrakehitriny fa ny sasany efa nody mandry. Andininy fafito rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny Jakoba izy dia io Jakoba izay resahantsika androany io dia rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny Jakoba izy dia tamin'ny apôstôly rehetra ary faran'izay rehetra izay dia za zay tsy mba tontsy tonga vonara mba nisehoniko. Halleloia. Izy roa lahy rehetra zany saika taraika tany ariana tany variana tsy nino variana nanenjika an' Jesosy fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra araka ny tempony hoe tsy za fa ny fahasoavan'Andriamanitra nato izao. Halleloia. Zay aloha zany ny amin'ny tsara azavaina tsy minany amin'izay. Dia zao zavatra teneniny amin'ny Jesosy Jakoba mpanompon'Andriamanitra sy Jesosy Kristy dia izy rehefa nino dia nisorateny izy hoe za rahalahin'i Jesosy, za mpanompon'ny Kristy, za mpanompon'Andriamanitra. Dia zay ny ahafantarany olona azy hoe i Jakoba rahalahin'i Jesosy, i Jakoba mpanompon'Andriamanitra. Nisorateny izy hoe za rahalahin'i Jesosy, za mpanompon'Andriamanitra, za mpanompon'i Kristy. Halleloia. Jakoba mpanompon'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompo namangy ny firenena 12 tany am-pielezana. Andininy faharoa ry lalako ataovy fifaliana avokoa raha hiara-ny fakapanahy samihafa ianareo satria fantatrareo fa fizahan-toetra ny finoanareo dia mahatonga faharetana ary aoka ny faharetana hisy asa tanteraka mba ho tanteraka sy tonga ohatra ianareo ka tsisy tsy ampy na inona na inona. Andininy fahadimy ary raha misy ianareo tsy manam-pahendrena aoka izy angataka amin'Andriamanitra izay manome malalaka amin'ny olona rehetra sady tsy mandatsa ary tenomena azy zany nefa aoka angataka amin'ny finoana izy ka tsy hanana akory fa izay mianana dia tahaka toy ny alon-dranomasina entin'ny rivotra ka topatopany fa aoka tsy hanampohan'ilay zavatra amin'ny tompo zany olo zany olona mirosana izy mivaova ny alehandrehetra. Mizara roa zany toritentsika idirantsika momba n'ilay mianana rehefa eo aloha tsika hijery ny amin'ny resaka fizahan-toetra ny amin'ny fakapanahy. Ataovy fifaliana avokoa raha hiara-ny fakapanahy samihafa ianareo satria fantareo fa fizahan-toetra ny finoana dia mahatonga faharetana. I Petera koa ny tenany zany. Ny Petera ny Petera voalohany ambadika kely eo. Petera voalohany toko voalohany dia ny andininy fahaenina hozy Petera momba zany. Izany ny ravoravonareo na dia hampalelovina vetivety ankehitriny amin'ny fakapanahy maro samihafa aza nareo raha tsy maintsy hisy zany. Ny fakapanahy tsy maintsy misy, ny fizahan-toetra tsy maintsy misy na tiatsika na tsy tiatsika ary rehefa tsy maintsy hisy ihany dia zao ndao iravoravona fa i Petera miteny hoe miravoravo fa vetivety io. Halleloia. Ampalelovina vetivety ka ny fizahan-toetra mantsy ny fakapanahy tsy mahafaly fa mampalahelo io satria mizaka izany izy hoe fizahan-toetra. Fizahan-toetra zany zavatra izahanan'ny toetranao misy épreuve misy tena fanadinana be tsy maintsy alainao ary amin'ny mahafanadinana azy dia sarotra no mandalo an'ilay fizahan-toetra io satria hoe entin'Andriamanitra hitanany toetra mihitsy hoe manahoana ary ianao. Ny fiarakodia anankiray rehefa vita ny fiarakodia anankiray dia io motera io tomobily io apetraka eo ambony banc eo ambonina toerana anankiray ohatra antsika rehefa miazakazaka dia eo ambony tapis roulant reny apetraka eo dia alefa mandeha eo ela be iny tomobily iny afaka ahitan'ny mpamboatra tomobile hoe tokony havita 4 kilometatra izy ity vao manomboka misy tsy mety. Zany mahatonga ny tomobile hoe garantie hery-taona, garantie roa taona, garantie 3 taona. Matoky izy fa 3 taona io tsy maninona zany satria efa nitestena fa tsy mora ho an'ny tomobile io ilay testena eo
ny tomobile ihany koa tomobile moa resantsika rehefa tiana alaza ny modèle ny tomobile anankiray de ohatra zao hoe hitanareo zao ohatra zao hoe ny Peugeot 205 ohatra ny Peugeot 405 ohatra tomobile taloha ny resahako melohan'ny voan'izy ireny sy natogan'izy ireny tena be de be mihitsy novokariny de nalefa aloha izy tamin'ny vao natao manao an'le rally sarotra be de ny Paris Dakar zany de miata mafy eny amin'ny rano eny amin'ny fasika eny amin'ny tany mamaheny tena miata mafy de nandresy izy tany toy am'izay ny olona hoe tena tsara io de hitanareo vokatra be de be zany Peugeot 205 zany zao be de be mihitsy novokarin'ny orinasa Peugeot tamin'izany satria ny 205 turbo 16 mety tsy de arakareo vehivavy be de be zay manaraka eto zany zavatra teniko zany fa zany hoe misy zavatra zany a tena hitestena anao mba hahatonga anao hoe tena 205 tsara reny ka tena mafy reny ka alleluia ny fakapana maro samihafa de tsy maintsy izy Andriamanitra de manohatra atsika tahaka ny volamena hoy tena Andriamanitra de ny fafito amin'ny Petera voalohany toko fa voalohany teo andiny fafito mba ho hita soa mba ho hita ho fidirana sy voninahitra ary fankalazana ny fizahtoetra ny fonareo izay tsara lavitra noho ny volamena mety ho simbana de voazahtoetra tamin'ny afo azy de amin'ny sehoan'i Jesosy Kristy zao Andriamanitra de mandray ny volamena ho zavatra sarobidy eo amin'ny Baiboly zaho matetika mandeha ohatra momba an'izay foana fa sady manazava anareo ihany alleluia Andriamanitra rehefa no fanoharina zavatra tsara de volamena foana ny teneniny ny volamena ao anatin'ny Baiboly de anisan'ny firavaka sarobidy indrindra sady mavesa-danja no tsy miovaova toetra no sarobidy sy lavo vidy ary mamiratra indrindra amin'ny karazana metaly ao anatin'ny Baiboly ao ary mitory zavatra sarobidy sy be valeur zany volamena zany i Josefa rehefa nomeny Faraony fanapahana faratampony tao Egypte de voalaza teny marina fa nitoloran'ny Farao peratra volamena izy sarobidy zany tsy peratra varahana na volafotsy fa volamena magy rehefa andeha hamangy an' Jesosy de nitondra zavatra telo zava-manitra sy miora ary volamena zany tsy maintsy misy volamena ary voalaza ny ten'Andriamanitra fa ao amin'ny tempoly de misy takela-bolamena ny fanaovan'ny jiro de volamena ary ny lalana le atsika any ambony any de ny ataontsika any ambony any aloha any an-danitra de andilalana volamena ary volamena mamirapiratra avokoa no zavatra erantsika sy vatosoa sarobidy any an-danitra any ny volamena de zao miatrika zavatra mafy izy ry havana malala rehefa mbola volamena izy aloha de dorana amin'ny afo mamay mijaly tena rendrika mihitsy aloha ao anatin'izy dorana ny afo iny miala zay rehetrarehetra élément tsy tokony ho izy ao anatin'iny volamena anasarahana azy amin'ny singa ratsy rehetrarehetra de dorana tamin'ny afo rehefa dorana amin'ny afo izy de miavaka ny tena volamena fa tsy vitan'izay mbola kapohana tefena velezina ary tena teneniko anao fa tsy mora ny zavatra ianan'ny volamena elana nenina mihitsy ny volamena doranao a matetika tsika tena mandalo ny fizahantoetra mamay afo mamay ary matetika eo amin'io batiso tsika de mandalo an'ilay atao hoe batisan'ny afo mafy ary tadidiko mihitsy zany batisan'ny ranabavitsika mamisy ranabavy Sondola tadidiko mihitsy ny satria
za mreny a de tadidiko misy andarana ho any Bordeaux any amin'ny ranam-bavy tam'izany de ny andarana eny amin'ny manatrika ny batisany izy miravary fa tsy mbola nisy ngambany taminareo reo olona vidi natao batisa ny rano ka nisosasosa fotsiny tamin'izao tsy nandalondalo ady zany nisy sakatsakana ary nandalo afo mihitsy iny ny atao hoe batisan'ny afo fa za te teny aminao mampiry anao aiza moa ny efa ranony volamena rehefa avidorana sy velesina fa tsy eny amin'izany atao hoe vitrinina na magasin tena tsara sy lafo vidy mirentirety eny amin'ny tsy mbola misy ngamba hoe ery ambany tanàna ery Isotry ery ohatra hoe le La Réunion kely ery misy fivarotana volamena de eny misy vitrine eny an-tanana reny eny amin'ny place Vendôme eny a Paris eny amin'ny toerana mihaja eny amin'ny toerana misy zavatra lafo vidy ary rentirenty amin'ny toerana mihaja ary na volamena farak'izay kely de atao anaty toerana mahafinaritra de mijery an'io fotsiny hoe tsy vidy fa mijery eo fotsiny de mba mifaly sy ravo za te teny aminao androany fa isika ireo de tian'Andriamanitra ho atao tahaka izany tian'Andriamanitra aseho amirapiratra ho jeren'ny olona tsy maintsy osy petery tsy maintsy lalovanao fizaham-petra fa rehefa tsy maintsy ho lalovana ihany de ndao iravoravona fa ampalelovana vetivety io tsy misy fizaham-petra ery-taona zany rehefa atao batisa tsika de mampiomana anareo izay ho atao batisa ihany koa tsy maintsy mandalo fizaham-petra nareo rehefa hiditra amin'ny ranony batisa ary tsy nareo rehefa na izay manao batisa nareo de mandalo fizaham-petra mandalo an'io afo mama io hoy ny tena loatra hoe vetivety io ampalelovana vetivety amin'ny fakapanahy maro samihafa aza nareo fa tsy maintsy isy zany ma ho hita ho fiderana sy voninahitra ary fankalazana ny fizaham-toetra ny finoanareo izay tsara lavitra mihoatra noho ny volamena mety ho simbo na de voazahatoetra amin'ny afo azy de amin'ny sehon'i Jesosy Kristy niseho Jesosy Kristy ho Jesosy raha tonga moa hita finoana fa tonga de hita ny anjely avy eny ambony eny ny famira-pirata atsika reto volamena an'Andriamanitra amin'izany fotoana zany aza kivy aza malahelo raha mandalo fizaham-toetra ianao fa io tsy maintsy misy io Jôba rehefa any amin'ny Jôba toko fahatelo amby roapolo any anisan'ny olona nandalo fizaham-toetra na mahaiva indrindra tao amin'ny Baiboly i Jôba i Abrahama fizaham-toetra na mahaivay fa ozy isy Jôba nanao hoe Jôba toko fahatelo amby roapolo andininy fahafolo mba mario amin'ny Baibolinao ity de amin'izay fotoan'izay rehefa mandalo olana ianao mandalo ady ianao de ho tsarovana hoe ay Jôba ny teny an'izany Jôba toko fahatelo amby roapolo andininy fahafolo fa mahalala ny lalina falehako izy raha izaham-toetra de hivoaka tahaka ny volamena raha ao anaty fizaham-toetra ianao no miemotra de maty antoka satria efa nizanona toetra ihany ianao nefa niemotra nefa ianao aninona tsy hivoaka tahaka ny volamena raha hoe izy le midorany fotsiny no avela amin'izao de matromatroka maintimainty apaha ohatry ny varahana menamena zay ny loko no anareo izay fampanefy misy dia tsetroka ohatrany fa iny mbola diovina zay vao mamiratra be misy namako mpanefy mantsy de haiko tsara ny fomba fanaovan'ny zareo andreny volamena rehefa le mbola dorana izy ka hoe avelanao amin'io de ohatry ny zavatra varahana mangirangirana ohatry ny menamena misy dianafo maintimainty ratsy endrika kely ohatry ny gris noir zay raha iny atenatenany zany ary zany mahatonga antsika mampahiry anareo aza amin'ny verin-dalina raha mandalo fizaham-toetra fa tena hoe lalovy amin'ny fifaliana amin'ny firavoravona fa vetivety eo fa tsika de fa ampianarin'ny Jôba fa mahalala ny lalina falehako izy raha izaham-toetra de fantatro fa hivoaka tahaka ny volamena ny nataon'ny Jôba tao anatin'ny fizaham-toetra zao ny tongotry ny fikitra tao amin'ny lalany eny ny lalany no nizorako tsara ka tsy nivily ny didin'ny molony tsy mba nirako ny tenin'ny baba ny raketiko mihoatra noho ny faniriko tsy niala Jôba halleluia mahery Jôba ny fizaham-toetra ny Jôba mahafilavitra noho izay niban'ny lalovantsika
fa ijova ny teny nanao hoe tsy mihemotra rehefa ao anatin'izany rehefa nanomboka ny vavaka isika de araka ny teniko taminareo tanaty tokoteny mara rehefa mivavaka isika de fomba fiasan'Andriamanitra aloha de zao mila antsika aloha zay irin'ny fotsika mbola tsy miandry antsika aloha Andriamanitra ay tena za Andriamanitra mpamarary afasitrano mbola tsy nalala fampianarana ianao mbola tsy nalala ninina ianao de nataonao mivavaka tsotra fotsiny izy za mbola tsy mahay mivavaka ianao tsy mahay mivavaka fa Andriamanitra mahay mihaino halleloia de nenon'Andriamanitra ianao de natao inony novaliny ny vavaka ao tsy nila vavaka ny fadianina ianao tsy nila ny fahatongavanao eo fotsiny de nyvaliny Andriamanitra zay aloha fiasany voalohany manomboka memandroso tsika de tonga eo amin'ny zahan'Andriamanitra toetra amitsika natao hoe fizahan-toetra de mba tiana hitana ny toetranao hoy tena Andriamanitra netoko tany amin'ny efitra tany tany efitra izy mba halalako zay ao am-pony le tany efitra zany nataon'Andriamanitra tsy hamonoana ny zanaka izy fa mba hahafantarana fotsiny izy ary izy rehetra mba tena tia avy izy rehetra manoloana ny batisa de misy foana ny fizahan-toetra nazy mravavy zao zany etretinao zany hoe andeha any amin'ny ranomasina ny fray aza tsy ampy tonga tany indray rehefa ohatr' zao amin'ny andro ohatr' zao any Koweït sy Arabia Saodita mafana be ny andro de mihemotra be ny ranomasina de tena teo amin'ny toerana ny fandehanany lavitra be ery vao misy ranomasina lavitra be mihitsy vao misy ranomasina afaka ny teny izy miravavy tamin'izany hoe sa sitrapon'Andriamanitra ty fa aloha hijanona fa zao ny zavatra ny teneniny ahoana teneniny teo za ndray de tsy maintsy tezitra tamiko patron fa manindry ary tezitry patron tezitry patron satria zao ozy izy petera hoe tsy maintsy sisy ny fizahan-toetra de tezitry patron inona ary zao na tezitra azy tsy fantatra fa zay ny fizahan-toetra misy anabavy teto amitsika teto ho anareo izay efa teto efa ela be de natsiaro ny ty anabavy izay natao batisa tam'izany mbola vitsika nareo tao amin'ny groupe zay mare satria mbola efatra nareo ny tao efatra ry zareo ny tao de nisy anabavy zay natao batisa de zao ny zavatra nitranga mba te atao batisa izy aizany misy rano aizany misy betsaka moa ny olona miteny tsy azo atao anaty piscine tsy azo atao anaty tsoronanareo zay natao batisa tsy tainy amin'ny rano be fa atao anaty batisitera izay le sariko rehefa miresaka amin'ny publication ataoko iny manao akanjo tsotsotsy anaty rano tsy natao batisa tamin'iny fefapampanao batisa olona tamin'iny fa ny sariko tamin'ny batisa tsy nisy anaty video hoe fa ela be any de tsy hitako tsony fa izao isika ny zavatra ilaina rehefa manao batisa de zao finoana ray izay de rano ola lehilahy tandapa hoe io ny rano ho misy manahaka anazy atao batisa fa izy tsy teny io ny rano mandeha misy be da be masy ny olona misy mpanompon'Andriamanitra miteny hoe tsy mety ny rano ny fanaovana batisa anaty rano tsy mety ny fanaovana rano miandrona tsy mety ny fanaovana batisa anaty piscine anaty batisitera anaty zavaroatrany fa zao ry havana ny zavatra ilaina rehefa manao batisa finoana de rano mahadifotra andreo zany hoe nadikany hoe batisa masy de hoe batijo de nidikany batijo de hoe immerger miroboka tanteraka rehefa roboka tanteraky ny rano fotsiny ianao fa tsy le rano kely atao atetitety amin'ny loty zay atao batisa ary ny atsika eto na ny ankizy mankany any ranomasina na ny ankizy ao anaty baignoire fianoana rano de miletika ao zay ny fanaovantsika batisa fa ny tianabavy ty tena tsy nahita ao anaro izy nanao tsisy baignoire ao amin'ny patron izy nangetaheta atao batisa nangataka Jesosy za ty atao batisa tonga ny fotoana amin'ny fomba tsy takatry ny saina tady izy inona reny teny mivavaka Jesosy za ty atao batisa mila rano izy nefa tsy afaka mivoaka anatin'ny tranony io tampotampoka ny ampitson'indry na hitanareo le piscine an-jazakely reny izy piscine an-jazakely le piscine vita amin'ny plastika reny
petraka tany ambany mba netana tany de zao tonga de mitsiry ny heviny hoe ity no opopy asiko rivotra de ity no fenoko rano fa tena zay mivady sy ny ankizy tao anaty groupe tamin'izany tena niaiko mandraky ity ny androany hoe vitan'olombelona ve ty zavatra natao ny tirana bavy ty izy any amin'ny farany ambony tsy haiko hoe firemy etage fa zao nangeta ety izy ho atao batisa ny fizahatoetra zao tsisy azo anaovana rano io am'izay ino ny nety niakatra tany ambony de nahita fipopina bisikileta izy de mipopina etreta vehivavy mahavita an'izany popina de fahasoavan'Andriamanitra voalohany aloha tsisy vaky le izy 4e étage tsisy ascenseur de natao tany amin'ny terasy le izy de mipopina etikytenenanao zany hoe ao ambadiky ny fizahatoetra de azadino fa Andriamanitra momba antsika ihany koa fa mila antsika mafy saina mila antsika mifikitra araka ny tenin'ny Jehova hoe ny tongotra tsy miala eo fa mifikitra fa zay mba fizahatoetra azy Andriamanitra nefa raha mizahatoetra tsy mamela antsika hoe eo fa eritreretinao zany hoe courage nge zany reafany finono zany mipopiny le izy rehefa mibotsana tsisy nanary rivotra tsisy vaky le izy de inona am'zay zavatra nataony ozy ianao reafany voaka lasa nivoaka ny patron eritreretinao zany zany hoe ao ambadiky ny fizahatoetra misy Andriamanitra miasa na rehefa n'Andriamanitra mivoaka ny patron lasa am'zay izy midiny any ambany misy rano de mitatitra rano amin'ny so any amin'ny 4e étage tsisy ascenseur tsy haiko hoe firy so vao mahafeno rano mahadifotra anao raha tsika ny mandinika fa za ty teny aminao ao ambadiky zany misy asan'Andriamanitra tsy takatry ny saina ary za mino fa nisy anjely nanampy azy tao anaty zany fa tsy hitany fa rano entiny amin'ny so entiny miakatra ambony tatitra rano feno ihany le izy amin'io tsy mety tsy reraky nefa izy eritrinao ny asa nefa ohatry ny ahoana zanana bavy zany taloha napalahelo fa zanana bavy zany taloha tena nany sakafo ary tsy zarizary fa Andriamanitra ry avako ao ambadiky ny fizahatoetra nakapohana sy dorana taky ny ahoana ny volamena tsy mihena vidy iny ary tsy mihena lanja fa voame iny ho ataon'Andriamanitra mamiratra lasa am'izay netina ho ale izy feno ny rano faly be zay tam'izay fa taizanao nahita an'izao re aloha izy tataraiko rehefa androa atao fotsiny fa tsy afa ho avy ny patronako zay amin'io tsy fantatry nisy rano tampoko fa taty arina ny ariva vo ny tatarainy fa tena latsaka ny ranomasina feno le rano courage nge zany ry avany rano amin'ny so entinao any amin'ny 4e étage mameno piscine vitan'le izy tao am'izay atao fotoam-bavaka ny ranomaso zany batisa zany anisan'ny batisa tena nyrehatra tao anatina fotorotoro de jerenao tsara vita le batisa vita somatsara ny batisa eo izy vo eritreritra hoe ahoana Jesosy no ataoko amin'ity rano ty raha hitan'ny patron keo tany amin'ny terasy hoe misy piscine zava-janany nefa nampiasaiko teto zao ny zavatra nitranga ry havana malala mandritra an'izay fotoana manao fiderana am'resaka hoe vita le batisa de mifampiarahaba manao fotoam-bavaka mivavaka ho azy tena manolo teny izy ny sisa inona zavatra nitranga nisy vaky kely le piscine de rehefa nisy vaky le izy ka ny andro mafana be any Koweït rehefa amin'ny fotoana ohatr'izao le izy le mipopina tsy hita hoe nisy vaky fa mifenona rano de hita am'izay nisy vaky le izy de zay manao fotoam-bavaka mivoaka moramora ao anatin'le piscine gonflable le rano de ina zavatra nitranga mamay be de voaka ao amin'ny terasy zany le rano mivoaka de maina milatsaka aty ambany zay milatsaka maina niketsona ho azy teo le iny de izy le piscine zay manao fotoam-bavaka sabata ka andro sabata nanaovana ny batisany tonga ny arivo mbola voeperisetana izy mbola tsy fantany zany hoe lasa izy le rano taitra be am'izay izy tsy hitantsony le piscine fa inona zavatra traka rehefa ritra le rano maina be mihitsy ny andro de maina de nitsofo nisy rivotra be de nitsoka rivotra
de netindrivotra le izy a de tsofindrivotra de nidina tery ambany tery amin'ny tonga de teo ambavah de ry ambany ery foriporitra ery ambany ery tonga avany ny patron rehefa ny ariva ny andro fa iza namoaka an'ity zavatra ty nareo iza namoaka an'ity zavatra efa ela be ary tsy hitandreo koa hoe misy an'ito aiko motsika nanmisy nyty taizary izy ty zay vao hita de naverina nampidinina atao amin'le toerany hitanao re avana zay tamin'izany tentenenainareo tena niraraka ny ivona hoe Andriamanitro tena Andriamanitra miasina tena ao ambadiky ny fizaham-petra raha mijorotsika Andriamanitra tsy mamelatsika rehetra fa raha zany hoe olona tena tsy hovidy ty batisa ty reta aiza be de tsisy rano de tsisy anina mba nahita zavatra mibotsina ihany fa sa kose de ho etoko amin'inona ny rano andro alao ajanona le batisa izy mirabavy teo zao i sondolasy mami ritra le ranomasina mbola mandeha toerana hafa ndray vao misy fa tsy kivy ry zareo na andeha ihany vita ihany ny batisa zay tamin'ny batisa any amin'ny vady 4 mai 2008 inona ny zavatra mitranga alohan'io batisa io aza mampairanareo zay ho atao batisa courage sady nareo fa alohan'io tsy maintsy misy ny ady tsy maintsy misy ny batisa ny ady tsy fampatahorana anareo zany fa fitenenana anareo hoe eo ny vao mety tokony hafantaranareo fa mandalo ny lalina tena izy nareo Petera ny teny ozy Petera aza dininao ty teny ty raha mba misy fotoana no mandalo fizaham-toetra zany ny ravoravonareo na de ampalelovina vetivety ankehitriny amin'ny fakapana maro samihafa zanao fa tsy maintsy izy zany mba ho hita ho fiderana sy voninahitra ny fankalazana ny fizaham-toetra ny finoana oka zany ho fantatrao fa vetivety aloha io misy fotoana io mampalahelo ny fizaham-toetra mandalo ady olana sy ny sisa fa vetivety io fa mijoroa ianao fa ambadiky ny fizaham-toetra ny famila pirata ny voninahitran'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao halleloia zay mivady tamin'ny ataovatena andalo batisa ny afo zao batisa ny afonay zay mipivarotra tomobile rehefa hatramin'izay de rehefa mipivarotra tomobile zay de nalafo tomobile de misy client anay zay mpanakalo tomobile izy be de be moa nay zany nahafantaran'olona namany zay de hoe rady takalo any anaran'ny société any mivady taloha de hoe takalo zany hoe manakalo de misy olona karazan'olona maro manao zao zavatra zao hoe manana tomobile izy de atakalony eo aminay de rehefa ny arina ndray misy zavatra hafa tingy tsaratsara kokoa de averiny ndray le efa nalainy taloha de soloiny vaovao ohatr'izay foana zany ny fanaonay taloha ka misy olona anankiray zay somary mahavariana anay fa izy rehefa maka tomobile teny zavatra tena mba jereny ny atsara ny loha eo ihany fa indrindrindrindra hoe mandeha mafy be le tomobile tsisy an'le somary hoe mihetsiketsika sy mananony ireny de ataony eo amin'ny mare masety zay tamin'izany pereka teo amin'ny kaiky mare masety teo mare masety eo ny fivarotana tomobile de entiny mandeha mafy be ataony eo de rehefa miverina avy any izy raha vao tomobile amin'ny somary miretareta tsy de afaka de tsy tiany de tsy atakalony fa raha vao ny mety mandeha mafy be reny fiara BMW moa tena mba spécialité any amin'ny vady de fantatsika tsara ny BMW matanjaka tsara mafy de alainy ka talohan'ny batisa haka nisy BM anankiray zay BMW anankiray zay teo de miverina avy any izy maintimainty le tomobile de misy tsisy hafa amin'io fa fotsifotsy de inona zavatra antrany natakalony de lasa amin'ny tany zay manomana batisa herinandro mialohan'ny batisa anay mandritra n'iny herinandro io inona ry avana ny zavatra nitranga ozy nareo nahita tamin'ny gazety sy tamin'ny télé zay hoe nisy tomobile hitareo le manafika olona reny le manafika taxi brosy reny tamin'izany de hoe tomobile fotsifotsy sy tomobile menamena de reto marika le tomobile io tomobile na io nefany
ny loko fotsifotsy tamin'io zavatsy taloha haiko tsy enjery daholo ny saikany tomobila mandalondalo eny Antananarivo tao satria zay niatsako ny tomobila fotsifotsy amin'io vo isa amin'ny ratsan-tanana ary saika fantatro daholo hoe atsy misy an'io ohatro fa voalaza teo amin'ny télé tomobila fotsifotsy ohatro zao nanakana joroambela le chauffeur voatafika sy ny olona zany hoe ohatro zao le olona de olona ohatrohatro zao loza le olona le client anay zany loza zany roa andro melohan'ny batisanay izany ny zavatra nitranga narary ny kibo tamin'izany hoe Jesosy ahoany ty ka ny tena loza mba fantatra hoe ny tena loza le tomobile io le tomobile fotsifotsy io nalay teo aminay aloha herinandro meloa de netiny tany de vo avy nanao an'le zavatra ratsy ary zareo de tonga teo aminay indray izy ny maraina de natakalo indray zany hoe tomobile io zany efa eo atokotaninay amin'izany fotoana zany zava-doza nge zany re abako malatrako izy efa lasa efa tsy hitary izy rehefa amin'izay olo zay efa namahamahana eny ohatry ny olona tsy milamina izy ty izy miona aminao isaky ny anakalo tomobile de raha vo atsonao izy rehefa amin'ny fotoana hafa tsy azonao iny telefony fa numéro hafa indray ny itsony anao rehefa amin'ny fotoana hitanao zany olona tsy milamina fa teo ny nahatsapany hoe tena tsy hoe tsy milamina fa tena tsy izy mihitsy avy nanaovany zavatra tany zany le tomobile de miverina eo aminay teo aminay le izy no nalainy de nanaovany an'izay fotsiny de naveriny teo solo zavatra hafa ny loza narary ny kibo alohan'ny batisa ny olona miatrika batisa ianao miatrika amin'izany zavatra zany misy fotoa zay manakalo tobile misy an'izany vao anaty malina andreo misy kagolona ka ry zareo reo olo reo manahitona ankeo Madagasikara reo olo reo de olona mpiasa ampanjakana manam-pahefana zay ve malala fa anaovany zavatra hafa tsy hitany tsombo zareo taty arina fa ny tiako tenenanao de zao ao anatin'izany petraka daolo ny fanontaniana tena sao de tsitrapon'Andriamanitra ary ty batisa ty fa maninona ary mandalo ato ohatrao sao ve ny atao hoe mivavaka za rehefa namalala rehefa vo nanomboka ny vavaka de rehefa nanomboka ny vavaka izay de tao anatin'ny trosa tao anatin'ny ady de zavatra tena tsapa de zao arakaraka ny ivavahana hivitra amin'ny lalambe amin'ny fanompona vo me mitombo ny ady ary za miteny anao koa fa mbola lalana tena tokony ho izy lalana tsy tokony hataitra anao zany zavatra teny anko anao zany hoe anao zany taloha ny lamindaminy ratsy teo fa hatramin'ny vavahanao vo me anao vo enjika manenjika anao ny vadinao manenjika anao ny korotana ny any ampiasana fa zay tena andalo an'izany tompoko ary tamin'izany tena nyteny mihitsy hoe sao ve ny atao hoe mivavaka zay mihitsy ny atao hoe mivavaka eo ianao mandalo an'izany fizaham-toetra fa fizaham-toetra zany fa ny zava-mahafinaritra de zao ray andro na roa andro melohan'ny batisa lamina zany olana zany fa mafy taminay ny nandalo an'izany mafy ny mitaitaina tamin'izany zavatra zany ny zavatra tiana tenenina amintsika de zao teny Jesosy de mahafinaritra ny amin'ny matritriko fadimy raha iresaka momba ny fizaham-petra isika de za mampela anao fa zay tenin'ny Jesosy ny marina ho Jesosy hoe matritriko fadimy andininy fahafolo sambatra zay enjehana no fahamarinana fa aza ny fanjakany lany sambatra reo raha ratsy ny olona sy enjehany ary sy zay teny ratsy rehetra hitenena n'ainga amin'ny amiko fa andiny faharoa amby folo andiny faharoa amby folo mifalisy miravoravona reo fa lehibe valom-pitianareo ny an-danitra fa toy izany koa nanenjehan'ny mpaminany zay teo alohanareo ao ambadiky ny fizaham-toetra ka mijorotsika de Jesosy nampanantenantsika fa ongeza be ny valom-pitia atsika ny an-danitra ary tsy any an-danitra tsy miandry any an-danitra fa ao ambadiky ny fijoroana tamin'ny fizaham-toetra tamin'ny fakapanahy maro eo anoloantsika inge fakapanahy mampite hiverindala mampite hiala amin'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra zay mitranga
fa ao ambadiky ny fijoroana hoe za Andriamanitra tena hijoro afa tiako ianao, za hifikitra aminao jereny efa raha ny Joba avroeny daholo. Mbola tsy tonga tany an-danitra Joba dia efa nigoka sy nisitraka an'izany fahatsaran'Andriamanitra tao ambadiky ny fijoroana izany. Na dia teny aminao androany afahan'ny batisa tsy maintsy misy ny fakapanahy, tsy ny batisa ihany fa ao ambadiky ny fandrosoana ao ara-panahy misy foana ny fizahn-toetra. Andriamanitra koa ngeravana te hijery anao ambadiky izany mba manahoana moa ty olona hoe anao mpanomboka ty. Hoy zany za mpanompon'Andriamanitra, zan'Andriamanitra toetra amin'ny zavatra zay mora mamparefo atsika izy. Adio zay. Misy zavatra tsika rehetrarehetra hoe samy manana ny toetrany, samy manana ny fahalemeny. Mety misy amintsika ireo zao na dia efa mivavaka ary dia manana fahalemena ohatra hoe saropiarobe amin'ny vadinao ianao ranabary. Tianao be mihitsy ny vadinao dia tena tsy azonao, tena le saropiaro eny ianao na rahalako. Fa za dia teny aminao fa raha anao mpanompon'Andriamanitra ianao tena tsy maintsy izan'Andriamanitra, tena tsy maintsy hoesorin'Andriamanitra aminao zany zavatra zany. Za zao teneniko anareo aho saropiaro amin'ny be amin'ny mampionana taloha. Fa zao tsy afaka ianao an'izany mihitsy satria za mpanompon'Andriamanitra, izy mpanompon'Andriamanitra. Ary matetika ianareo rehefa vehivavy nareo ny ampaherezina dia manana an'izay fahazarana izay nareo miresaka amiko. Fa matetika aminareo rehefa lehilahy indray nareo no ampaherezina dia tsy aty amiko nareo miresaka fa ny amin'ny mampionana. Misy olona miresaka amin'ny mampionana maromaro lehilahy. Za ve dia efa vita vaksiny tamin'any, efa nesorin'Andriamanitra izany. Misy fotoana zao misy olona ohatra hoe ny fahalemeny vao tsisy voly dia ohatra ny faharandro ao an-tokantrano. Zay mivady anisan'izany. Raha vao hivoly iny tsisy taloha dia ohatran'ny hoe tena faharandro mihitsy, hoe masoandro mihitsy tsy mety miposaka aminay intsony. Fa nandalo tsy fisim-bola natetika anaty fizahn-toetra, nandalo tsy fisim-bola matetika mba haninona, mba hampiala an'izay fanahiny zay. Ary tsika rehefa hiara-mandeha amin'Andriamanitra tsy maintsy zan'Andriamanitra toetra isika. Inona ny fahalemenao dia tadidio fa iny zavatra iny examen eo anoloantsika iny. Tsy avelan'Andriamanitra mitondra an'iny mankany an-danitra zany. Tsy avelan'Andriamanitra mitondra an'iny ianao mandeha manao asin'Andriamanitra ny olona tena be fanahikina, be lesa-bola nefa ianao ampahery olona tsy manam-bola dia inona moa dikan'izany? Alléluia. Samy manana mahazatra azy nareo. Sasany aty amiko, sasany ny mampionana. Fa vokatra ray ihany. Alléluia, mahery nareo. Fa za zany teteny amintsika aza taitra nareo raha hiaran'ny fakapanahy. Fa ny teo alohantsika rehetrarehetra. Alléluia. Ny nailina toy zao za. Ny fakapanahy dia tsy tsika rery nandalo an'izany. Zay zao nandalo, ianareo nandalo. Ianareo izay vohitsy andalo. Fa mpimanana nareo sahady zany tsy fampitahorana fa mba ahafahanareo mivonona ity le izy ty. Ity le izy ty. Alléluia. Dia hoe tokony ravoravo nareo fa na dia hampalelovina vetivety aza ampanivalina io mandrakizay. Mandrakizay. Ary courage nareo satria ao ambadiky izany Andriamanitra tsy mamela rery atsika. Ao ambadiky izany Andriamanitra tsy mamela rery atsika. Tena misy asa ngeza be ataon'Andriamanitra dia ny manohana antsika. Tadidio foana ilay anabavy natao batisa teo raha mitady ho kivikivy ianao. Rehefa mitady ho kivikivy ianao dia izao fotsiny tsarovana. Inona moa ny zavatra efa nilalovako ary inona moa ny efa nanarian'Andriamanitra. Tsy indisy. Anontany io ny tenanao, inona ny efa zavatra mety nilalovako. Tavela tao anatin'iny ve zany? Aza mandainga fa tsy tavela tamin'iny tsika. Hatreo amin'ny fifaliana ny fizahn-toetra.
fa Andriamanitra te ahitany ao ambadiky ny fanomponako hoe ohatry ny ahoana ianao io, ohatry ny ahoana ianao io. Volamena sa varahana. Ny varahana dia miovaova. Izy avy nareo vao vitaky ny varahana. Za taloha tsy aky ny boridina mihitsy teny an-dalana ny solokin'olona tamin'izany efa ela be. Solokin'olona tamina ty zao peratra ty tena volamena be mihitsy fa. Zaho tsy manam-bola. Reny akanjonareo izy mety. Reny rojo anaka za taloha miravaka volafotsy. Lasa daholo ny rojoko volafotsy hatramin'ny gourmetiko volafotsy nataka anao le peratra anankiray ngeza be. Aza efa volamena hita ny latsaka teny efa ela zany a. Matory amin'izany tena. Tokotry zao le izy matory. Jereko matrapatory. Mifono maraina niova. Lasa nisy mahitsy be le izy. Teo zay very a. Fa varahana miova ohatr'izany. Mamirapiratra be izy. Be dia be ny olona mamirapiratra. Aleloia sy amainina mipopoka mamirapiratra ozy le anabavy. Tadidiko le anabavy. Marina rehefa nandalo teto e. Ozy le anabavy. Sara larara nataraty tena resy lahatra tanteraka. Tsy memo santo tsika. Namirapiratra. Fa mivadika maitsomaitso ihany. Rehefa nandalo ny fizany toetra. Za teteny aminao androany ianao le tsy mivadika mamirapiratra iny foana. Iny ny zavatra tediavin'Andriamanitra aminao. Maherezy ianareo. Maherezy. Fa tsika tsy maintsy tapavoaka ary tsy maintsy mivoaka mpandresy ao ambadika izany. Alleluia. Efatratra daholo nareo. Efa voafitaka daholo tsika. Raha misy ianareo tsy manam-pahendrenao ankizy angataka amin'Andriamanitra izay manome malalaka amin'ny olona rehetra sady tsy mandatsy. Ambadika izany ny tapany faharoa. Raha misy ianareo izy tsy manam-pahendrena dia mangata amin'Andriamanitra fa Andriamanitra manome malalaka antsika ny zavatra rehetra. Zany ny mahatsara ny Andriamanitsika. Nefa aoka angataka amin'ny finoana izy ka tsy hananakory. Fa izay mihanahana toy ny alin-dranomasina hitany rivotra raha tovatopany. Fa aoka tsy hanapo andray zavatra amin'ny tompo zareo izany. Olona mborosaina izy miovaova amin'ny alehany rehetra. Ny varahana miovaova. Androany izy mamiratra raha pitsy izy matroka. Ny volafotsy miovaova. Fa ny volamena nataonao anaty vovoka iny mamiratra be foana. Ataonao anaty charbon iny mamiratra be fafana fotsiny iny dia miverina mamiratra. Tsisy azo anasorana ny famirapiratany. Androany za te ampairanao rehefa vita avy ny zanatoetra ianao dia fantatrao fa ny namoakanao tanatin'ny fizahantetoetra ny napiditra anao tao Andriamanitra fa ny namoakanao tao Andriamanitra ihany koa. Alleluia. Zavatra tiako tenenanao dia izao. Atsika misy Alleluia. Sotrano kely zay fa sady misy verset omeko anareo vetivety. Alleluia. Any amin'ny Salamy fahenina ambinipolo any Pairezana anao masy. Salama fahenina ambinipolo. Andriamanitra mampiditra antsika ao mba hizaha-toetra antsika. Fa Andriamanitra koa mamoaka antsika. Iny Salama fahenina ambinipolo andiny fafolo. Dao mba vakitsika ty ampahirezoko anao androany. Fa efa nizaha-toetra anay ianao Andriamanitra. Efa nanadio anay ianao tahaka ny fanadio volafotsy amin'ny memy. Mafy ny fanadiovana volafotsy amin'ny afo. Efa napiditra anay tanaty fandrika ianao. Efa nanisy entana mavesatra teo am-balanay ianao. Efa nampandeha olona nitsaka ny lohanay ianao. Nandeha namaky ny afo sy ny rano zay. Misy fotoana anatin'ny fizahantetoetra io ry havako. Misy olona mihitsy raha an'Andriamanitra nitsaka ny lohanao. Dia izao.
iravoravo efa fetifety fotsiny io. Aza miantso tody aza manozona n'iny olona iny ianao fa Andriamanitra no mizaha toetra anao. Misy fotoantsika mandalo zavatra tsy takatry ny zao ave mba mivavaka tena zay mihitsy ny mivavaka. Averanga mba mivavaka nefa ataon'ny olona ohatry ny akofo. Andefasan'Andriamanitra mihitsy tsika misy fotoana olona nitsaka ny lohantsika. Misy eta maveritra satria ny ambalahantsika. Misy fotoantsika tafiditra anaty fandrika. Misy fotoantsika voasoloky. Fa ny zava-mahafinaritra ny amin'ny farany io andininy faharoambin'ny folo io na dia teo ary zany rehetra izany fa nitondra ny nivoaka tamin'ny fitaina mahatretrika ianao. Halleloia. Miditra ianao a. Miditra rery. Andriamanitra tsy mandalo fizaham-toetra tahaka anao. Miditra ianao miditra rery. Niditra ato anatin'ilay laforo izy telo lahy Sadraka, Mesaka sy Abednego. Fa inona zavatra nitranga ato anatin'ilay laforo? Lasa efatra zao. Jesosy efa niandry azy tao. Ary navoaka an' Jesosy tsisy fofonafo. Hoy ny ten'Andriamanitra mitondra anay mivoaka tamin'ny fitaina mahatretrika. Fa taizany misy fitaina mahatretrika. Fa maninona misy fitaina mahatretrika izany? Taizy io tamin'ny voalohany. Fizaham-toetra ingeny teo tamin'ny voalohany e. Nanavio tahaka ny fanadio vola fotsy amin'ny mevy. Napiditra ato anaty fandrika. Nisy eto mavetatra teo am-balahana. Nampandeha olona nitsaka ny loha. Nandeha namaky ny afo sy ny rano. Fa mivoaka avao ianao. Fitaina mahatretrika ny voanao. Tsy maintsy mamirapiratra eny amin'ny magazay any karana ihany le volamena. Ary lafo vidy be. Ny vidin'le firavaka tsy mitovy amin'ny vidin'ny grama amin'ny volamena. Fa ao daholy ny vidin'ny fanamboarana azy. Ny vidin'ny rano, rondoan'ny olona nanao ny design. Io tena firavaka lasa tena mahafinaritra. Mety misy vato sosarobidy eny amboniny. Tsy mitovy hoe tsy haiko ny grama volamena zao tsy fantatro ohatrinona. Ndeha ataontsika ohatra hoe 200 000 tsy fantatro. Fa tsy 200 000 ny grama ny volamena efa mamirapiratra io. Fa lafilavitra noho izany. Ianao io dia sarobidy. Ny tombam-bidinao ny atren'Andriamanitra dia ambony dia ambony. Aza matahotra ary aza kivy. Ary raha mandalo fizaham-toetra ianao. Ary raha misy olona eto androany mandalo fizaham-toetra dia ny tenin'ny Betelina Perezaka hoe iravoravoy fa vetivety ihany. Ao ambadik'io misy Andriamanitra handray anao amin'izay. Eo ianao vao tonga eo amin'ilay hoe tahaka ny farantsy kely volamena sarobidy raha atren'Andriamanitra ary tsy averany ho very. Tsy maintsy tediaviny n'aiza n'aiza satria sarobidy. Ho tahin'ny tompany antsika rehetrarehetra mahireza fomban-javatra ny fandalovana fizaham-toetra fa ataovy izay atovana ho tafajoro ao alohan'ny fizaham-toetra, ao anatin'ny fizaham-toetra, ao aorianan'ny fizaham-toetra, fa ao ianao tsy maintsy hivoaka amin'ny fitaina matretrika. Eo ianao hivoaka ilay volamena mamirapiratra, mpanompon'Andriamanitra voazatoetra, mpanompon'Andriamanitra vita sedra. Ho tahin'ny tompany antsika tsirairay avy hivavaka avy hatransika ao aorianan'ity iray ity. Mahireza daholo. Alleluia. Seda aduma fiaza japitunda zay tsy zakako ianao eny fantatro fa fitiavanao izao apitombindray ilay fitiavako anao namisedra adona fiaza tsy apitonde itsy zakako ianao eny fantatro fa fitiavanao izao apitombindray ilay fitiavako anao tsy sedana tompo tsy fantatra hoe tena izy raha tsy manaro madikio tsy fantatra hoe mandrisy fa raha tsy sedana tompo tsy fantatra hoe tena izy
Verhevitra fa tsy hamoifozy Paoly anaty fizahatoetra anao ndao hiverina fitiavana sola falina la iamana afaka verevitsika fa tsika tsy mamoifo arytsika zay verina fitiavana isola falina la iamany tsy maintsy misola falina io ahoana ny ahitana hoe izy anao satsia izy raha tsy sezay raha tsy mandalo ady koa ianao tsy fantatra hoe mpandraisy sotra jesosy tsy fantatra hoe mandresy tsy fantatra hoe tena izy raha tsy mandalo ady koa tsy fantatra hoe mandresy raha tsika vavaky zany toriteny zany dia teteny aminao hoe courage mahereza fa raha mbola Andriamanitra koa napiditra anao tao anatin'izany fizahan-toetra zany fantatra Andriamanitra raha toingery havana ny olona tokony ho zahana toetra efa mitodika aminao zany ny mason'Andriamanitra fa mba te ho sura fotsiny izy sisa ianao very havana dia mbola andeha hiteste 3 chevaux hitondra zavatra 10 tonnes tsia fantatrao fa tokony ho vitany ary Andriamanitra tsy hampizaka atsika zay tsy zaka atsika tsy hampitondra anao eta mavesatra tsy hatonona anao Andriamanitra fa raha ianao tonga amin'izany fizahan-toetra zany dia andao hifaly sy ravo fa anisan'ny nitodihan'ny mason'Andriamanitra ianao ary atenain'Andriamanitra ianao misy zavatra tenain'Andriamanitra eny aminao eny hitan'Andriamanitra fa misy volamena tokony hamilapilatra miainga avy eo aminao eo dia andaontsika anao takany Petera hifaly sy ravoravo fa fantatritsika fa mandalo vetivety io fa aorinany kosa dia fitahiana sy fahasoavana ary fa mila piratany voninahitra Andriamanitra tsy takatry ny saina ny ainy amintsika hivavaka avy hatranintsika amin'izao fotoana izao Jesosy malalo misaotra anao zay misaotra anao zay satria tamin'ity androany ity dia tafavory eto indray zay ary nomenao an'izany teny zany misaotra Jehovah Andriamanitra satria
raha tsy tetonao nametraka izany teny zany dia ho zava-poana fa ianao no nametraka ny teny taty ambavanay tsirairay avy. Ianao Jehovah'Andriamanitra no nametraka ny teny tety ambavan'ny mpanomponao, ary mbola ny tananao koa no nametraka izany tany anatin'reto fon'reto olona rehetra izay mpihaino eto amin'ity androany ity. Misaotra Jehovah'Andriamanitra ary mangataka aminao zay amin'ity androany ity mba tena ny tanam-pahasoavanao ameno anay tsirairay avy, ary ny teny izay nafafy Jehovah'Andriamanitra dia mba ianao ny ametraka an'izany aty anatin'ny fon'ny olona, ary falainao masina nondraka an'izany mba hamoa avy zato hoe nofo izay nafafy tamin'ity androany ity. Fagio ny tsirairay avy fa tsy maintsy raha mbola velona koa ny Andriamanitra ivavahanay dia tsy maintsy tafavoaka amin'ny fitaina mahatitrika ny tsirairay avy izay tonga eto androany. Izay rehetra mandalo fizaham-toetra anaty fitsapahana mahamay tsy maintsy tafavoaka amin'ny fitaina mahatitrika. Ianao ny amoakanay ao anatin'izany Jehovah'Andriamanitra, ary ianao ny amoaka famira-piratana ety aminay tsirairay avy dia ho tena kristianina tena volamena lafo vidy eo am-pelantananao zay Jehovah'Andriamanitra. Ny tananao mahery anay natateraka an'izany, ny tananao mahery angeny hatateraka an'izany Jehovah'Andriamanitra, voninahitra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay. Betsaka ny tsy voalazako teto nefa tsy saosy raha ny zavatra izay voalazako ihany no tanteraka dia maty antoka izay, satria kely ny takatry ny fisainako Jehovah'Andriamanitra. Fa ianao Jehovah'Andriamanitra, ianao mahalala, ianao manana, ary ianao mahafantatra ilay mihoatra lavitra tsara lavitra eo amin'ny fiainanay. Kodeniderany aja ny saotra sy ny voninahitra efa nao hatramin'izay dia mandrakizay. Raiso ny dera, raiso ny aja, raiso ny voninahitra Andriamanitra, fa tolotray ho anao zany. Misaotra ny amin'ny fahatanteran'ny fotoana, misaotra ny amin'ny teninao ho anao rerian'ny voninahitra mandrakizay. Hivavaka isika ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao, dia ho ampandrosoantsika ranabavitsika Erika hivavaka ho an'ny firenena. Fa ny tompo ranabavy Erika, anao ny fitenenana. Andriamanitra iray tsara indrindra mbola saotra mandray saotra sy idera mampanakanina fialako satria mbola nomenao fotoana indray fandray aminao, nomenao fotoana indray fanomina afaka aminao. Saotra dia saotra satria mbola mifamindrafinao sy fitiavanao any tsirairay avy mbola nafanomina tany teny mamy avy amin'ny izany dia tsy marany. Isoranay marina satria tianao bobery izay, tianao tsisy izay, tianao verin-dala izay dia toetra indrindra miady dia atrehanay dia sisa toetra izay misy amin'ny fiainanay dia renika dia toetra izao voafana efa entinao any tenanay reny, entinao any tsinany lalanay reny satria tena tianao izay ho zanakao. Indriko dia zao raha tesy izay dia tsy fantatra hoe tena zanako tokoa Andriamanitra. Androany dia ampahafantarinao anay tsirairay avy dia mientery indray zany teny zany aza kivy, aza verin-dalana raha mandalo sedry, mandalo ady. Fa reny dia entinao amoahana indray amin'ny fitaina mahatritra reny dia tosy izay tena isaoranay ny anaranay. Makafipetrakanao izay lehibe ny fitiavanao anay matoa izany mbola rena izany teny mamy izany dia satria manao tsy ny olona rehetra mahare amin'izany dia satria satria matoa izay tsirairay avy reto tafavoreto mahare amin'izany dia tianao hitsapanay izany, tianao hampiarina amin'ny fiainanay, miapaly sy miravoravo foana hoe nanino na avelazovanay, inona zavatra tedrainay dia tokony hifaly foana rehefa tsy monomono eo ankalatrianao. Indray dia sao sy monomonina rehefa mandalo azy hoe mpivavaka ihany zay nefa mbola misy ady alalovanay dia haireny Jesosy androany ampahafantarinao entinao amoahana anay amin'ny fitaina marotreritra reny, entinao hampandretenanay reny, entinao hampamiratra anay indray reny, ary entinao
ajoroana izy eo anatrehanao dia misotra indrindra dia sotra fa lehibe tokoa fahasoavana afinay aminao za satria izany tonga dia fahasoavana lehibe ao anay tsirairay avy teo iny dia isaorana iny anaranao fa ny angatanay dia zao malala ny fanamasinao tena hoe amoky atonga zany teny zany tena hoe itombo aty anatinay amoky tsara aty anatinay dia zao ka mba tsy atonga anay minono tsony dia isaoranay jesosy zany teny marinao zany ka ankehitriny zay dia raha ivavaka ho an'ny firenenay dia mbola miakohaka sy mitany ny fito anatrehanao amizay dia jesosy malala satria fantatrao tsara zany firenenay zany fa anisan'ny be mononona ihany koa dia zao ka anisan'ny tsy makatoa anao anisan'ny mandalo aby ihany koa zany firenenay zany dia zao ka fantatrao tsara ny zavatra atrehan'ny firenena malagasy ny vahoaka malagasy dia jesosy malala mitondra fotoan'izao maro ny ady atrehanao maro ny olana sedran'ny mpino kristianina na tsy mipino ihany koa ary fa nareo olona vahoaka rehetrao dia tena hoe mandalo ady mafy dia zao ka ao ny tsy fitiny ao ny aretina ao ny tsy fahasalamana ao ny tsy fandripahalimana dia zao ka hitanao zany tsy miafina aminao zany dia zao tsy malala ka za indrindra ny fidianay sy hitalaonay ka tongotrao hitanandro sanandro ny amin'ny firenenay mba hitodihan'ny masonao izy ireo mba tsy fanamasinao ny olonao mba tena hoe hitodika aminao ary mba tena mesaka ny fiainana izy ireo pelantananao dia zao tsy malala fa tsy vita amin'ny finemonina tsony ny fiainanao fa mila miatoratra aminao mila tena mametraka ny fiainan'ny vahoaka malagasy eo pelantananao ny tsirairay avy dia zao dia tena kasoko ny vahoaka malagasy mba tena resy lahatra fa aminao rery ihany ny famonjeny aminao rery ihany ny afaka ivoarin'izy ireo amin'ny fitahina matesika dia zao ka afahan'izy ireo tena hoe mahaolo amin'izay rehetra atao jesosy dia misaotra jesosy zany teny zany fa matosa dia zao ka fa tena isy fiantraikana amin'ny firenenay zany ka atonga firenena vaovao indray firenena miratra indray eo anatrehanao dia zao tsy malala ka tena hiafaka andeha aminao vahoaka malagasy dia zao zany tena irino fonay dia zao ka sangatahana eto anatrehanao dia manondrafo amin'izany firenena zany dia zao tsy malala ianao tena hoe ahidinao ny fanatiavanao tena anova ny fomba fijeriny vahoaka malagasy anova ny fomba finoany vahoaka malagasy dia zao ka satria nandray mangataka ihany zay fa tsy mino tena tsy mitateraka dia lazainao dia an'izany tena hovainy fomba fijeriny vahoaka malagasy dia zao tsy malala dia misaotra indrindra dia zao ka fa noho izay fa tena miaina an'izany zavatra izany ianao dia nasandratra eto jesosy tsy malala fa ankehitriny zay raha samy ala eto jesosy dia aoka ny famatrehanao tsy ala ny tokantrano tsirairay avy tsy ala ty anatin'ny fonay zany teny zany fa tena hoe entinay matory zany dia entinay hiainanay fiainanay karakory zay dia atory amin'ny filaminana mba ty adana mba ty falina ka hifaly foana ty ravany foana ny zavatra atrehanay sy zavatra mbola ho atrehanay mafitsy dia apetraka tony ao pelantananao fiainanay tsirairay avy dia voninahitra ao anao reviana aleluia amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra ny ranavavitsika erikatsika izay tondratsika tanatin'izay vavaka matsiro mampahery izany ho an'ny firenena dia Andriamanitra manankirepasoavana maly fiteanao ranavavy erika dia mitombositra mitombova soavana dia tahiny Jesosy mankasitraka amin'ny fandraisana anjara dia tapitra tokoa ny fandarantsika moa tapitra fa fiarahanao aminay tsy tapitra satria efa mandeha ilay akiradio.radio12345.com ahafahanao mihaino ny toy ny fandarina rehetrarehetra dia mirary soanao raha mbola sy tonga amin'irao lanitra Jesosy ka tahiny tompo velona soma tsara daholo tsika dia raha pitso amin'ny 7 maraina nareo dia fiaraka amin'ny mampionina eto amin'ny vavaka maraina dia raha pitso amin'ny 7 hariva indray nareo hiaraka amin'ny mampionina ihany ao anatin'ny fandarina misy andrata izay efa hainonareo isaky ny zoma dia raha pitso amin'ny 7 sasany alina tahaka izao miaraka amin'ny ketondray ianareo miaraka amin'ny fandarina manaraka samy tahin'Andriamanitra samy tahiny tompo mahereza dia mirary toromaso sambatra mba ny elatry ny tsy toa dia tontolo andro amin'ny finaritra be hidirantsika amin'ny andro sabata mahereza daholo misaotra nareo nahatrany hatramin'ny farany ho an'i Jesosy ny voninahitra. Halleluia, amen.